faly miarahaba ansika mianakavy nahatratra izao isan-keritaona fa 430 ny toby Betesda Ambohibao izao. Sy ho tantaraina amintsika intsony ireo zavatra izay mifamaofao teo amin'ny fiainantsika, fa endriky ny ady izay atrentsika zanaky ny fifoazana izany. Ary izao fahafahantsika mivory mankalaza izao isan-keritaona izao dia endriky ny fandresen'i Jesosy ho antsika zanaky ny fifoazana. Dia miarahaba antsika mianakavy tafavory indray. Misaotra ny birao foibe ny toby Betesda Ambohibao nanome anay anjara amin'ity tolakandro ity. Aminay dia raisinay hoendriky ny firaisantsika ao amin'i Jesosy izany. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Lahateny fahadimy no anjarantsika. Lahateny fahadimy izay mitondra ny lohateny hoe ny ady atrehin'ny fifoazana ankehitriny. Ny ady atrehin'ny fifoazana ankehitriny. Tsy misy andalan-tsoratra masina izay nanakinana izany lohateny halahatra izany ao amin'ny programantsika, fa ny safidy ireto andala-tsoratra masina ireto ihany ny tenako mba hanakinana io lohahevitra io amin'ny fandaharana azy. Dia ny Apokalipsy 2:9 ka hatramin'ny 1:10 sy ny 2:12 ka hatramin'ny 1:11. Izay ovakitsika dia ny Apokalipsy 2:12, Apokalipsy 2:12 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:11. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenin'Andriamanitra. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary najera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia najera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka najera taminy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra ao nanao hoe: ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny raha laintsika, dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro amanalina. Ary izy ireo naharesy azy no ny amin'ny ranonjanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Amen. Ny ady atrehin'ny zanaky ny fifoazana ankehitriny. Fanazavana amin'ny lafiny pratika ireo zavatsarotra
sedraintsika zanaky ny fifoazana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao no asongadina amin'ity lahateny izay anjarasika eto ity, satria ny teny hoe ady raha resaina amin'ny fomba tsotra dia tsy misy filaminana izany, fa ny zavatra izay hita ao dia fifanandrianana, ny zavatra izay hita ao dia fifanoerana ary miteraka fikorontanana azy. Eny, mety afara amin'ny faharavana sy fahafatesana misy azy zany. Misy ny mpandresy ary misy kosa ny resy. Koa mampahatsiahy ansika zanaky ny fifoazana ankehitriny ity lohateny izay halahatra ansika ity, fa manana ady isika, manana ady isika. Tsy ady amin'ny fahasarotam-piainana loatra, na dia lazaina ombenombeny azy hoe ady ny fiainana, dia tsy izany loatra ny tena songadina eto, fa ady miseho eo amin'ny fiainantsika noho ny finoana an'i Jesosy, ady miseho eo amin'ny fiainantsika noho ny fanompoana azy. Eny, ady miseho eo amin'ny fiainantsika noho ny fizoroantsika ho vavolombelona. Eo anatrehan'izany dia manaingantsika zanaky ny fifoazana ho vonona mandrakariva hiatrika na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ity lahateny anjaratsika ity, ny filazana ny voambolana hoe ankehitriny dia tsy manondro ny vanim-potoana izay hiainantsika izao loatra, heviny ihany zany, fa ny teny hoe ankehitriny dia te ampahafantatra ansika zanaky ny fifoazana ny endrika vaovao isehoan'ny ady atrentsika izay mety tsy hitovy na mety hitovy ihany koa amin'izay efa natrehiny ireo mpanompon'Andriamanitra talohantsika tany. Mazava izay lazainy fanevany ty isan-taona ity ravana hoe izay maharesy dia tsy amono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa ao. Apokalipsy 3:7-5. Amin'izany ny ao ambadiky ny teny hoe maharesy, inona moa zany? Tsy ady zany, ka mibanjina sahady ny fandresen'ny zanaky ny fifoazana manoloana ireo ady atrehiny ny fanevany izao isan-taona izao. Koa andeha ho fantaritsika amin'ny ankapobeny hoe inona daholo ireo ady atrehintsika zanaky ny fifoazana ankehitriny, ary manao ahoana ny fomba hiatrehintsika izany ady zany. Inona ny fitaovam-piadiana ananany zanaky ny fifoazana izay entina miatrika izany ady zany? Mana-tena fandresena ve isika raha miatrika ny ady amin'izao vaninandro zao? Ireo no ezahana ho valiana amin'ity lahateny anjaratsika ity. Mialoha zany dia horesahasika amin'ny fanazavana fohy ny antsoina hoe fifoazana sy izay maizy azy antsika, satria izany no voatondro fa miatrika ady eto. Efa imbetsaka no nanazavana sy namaritana ny voambolana hoe fifoazana sy resaka
raha sy amin'ny isan-keritaona tahaka antony ka tsy valampatra amin'ny fanazavana izany loatra isika fa raha lazaina amin'ny fomba tsotra ny fiainam-pifoazana dia fiainana ao amin'ny Jesosy, fiainana ao amin'ny Jesosy ka ilazana na anondroana ny fahaveloman'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny mino azy sy ny fahaveloman'ny mino ao amin'ny Jesosy. Zay no fanazavana azy amin'ny fomba tsotra raha amaritra ny atao hoe fifoazana isika. Fiainana vaovao, fiainana vaovao ao amin'ny Jesosy izany. Vaovao amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainam-bavaka ary ny fanoratena ho an'i Jesosy. Hoy Paoly apôstôly, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Korintianina 2:5-7. Izaho manokana ravana isaky ny mandinika ny hevitry ty anarana ty hoe fifoazana ity ny tenako dia mametra-panontaniana mangina amin'ny Jesosy atao anatin'ny foko hoe izao fiainana ankehitriny izao ve Jesosy no fiainam-pifoazana mitovy tamin'ny niainan'ireo ray aman-dreninay izay nofoazinao tany aloha, sa makatahaka fotsiny ihany izahay fa tsy tena miaina amin'izany hoe fifoazam-panahy izany? Fanontaniana miverimberina ataony saiko izany isaky ny mandinika ny anarana hoe fifoazana ny tenako. Eto Madagasikara dia tsy indriana ombianombiany fa misy loharano nipoirana sy fototra ny avian'ny fifoazam-panahy dia namangian'i Jesosy ity nosontsika ity tamin'ny namoazan'ireo ray aman-drenitsika tany aloha dia ny ray aman-dreniny toby-lehibe efatra izany. Ny mahazanaky ny fifoazana antsika dia tsy indriana mazava amin'ny lahateny ity fa ny fiorenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana nomen'i Jesosy ireo ray aman-drenitsika ireo. Ny mahazanaky ny fifoazana antsika dia sy sanatria halay-panahy hamorona na hanaraka karazam-pifoazana sy fampianarana hafa ankoatra izay efa natolotra antsika. Ny mahazanaky ny fifoazana antsika dia sy ny fisehoana ho mahay na fisehoana hitovy amin'ny dada na amin'ny mama na amin'ny dada toa, sy izany fa ny mahazanaky ny fifoazana dia ny fiazonantsika tsara ny fampianarana izay natolotra Jesosy ireo ray aman-drenitsika ireo. Eo ampandiniana ny lohatenitsika hoe niady hatrenin'ny fifoazana ankehitriny dia misy famaritana vaovao mifandraika amin'izany hanondroana ny hoe fifoazana na ny zanaky ny fifoazana. Tsy inona izany fa raha ampifandraisina amin'ny teny hoe ady hatreny ankehitriny ny hoe fifoazana dia te hanondro azy ho ilay miaramila ny Kristy. Zay ny zanaky ny fifoazana. Miaramila ny Jesosy ianao, miaramila ny Jesosy isika mianakavy, araka izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Korintianina 2:7-7. Korintianina 2:7-7. Ny miaramila
na nitafoka dia olona no fanina manokana momba ny ady, ary olona voninkiady amin'ny fahavalo-pirenena izy ireo. Zany nitafoka, tsy hoe voninkiady ihany fa vonikandresy ny fahavalo. Ny zanaky ny fifoazana dia toy ny miaramila miantafoka ankehitriny, miatrikady mandrakariva amin'ny fiainana izy, sy hoe tia ady fa miatrikady. Zay ny zanaky ny fifoazana. Lazaina amintsika manatrika ity fotoana ity ry havana fa tsy azo lazaina ho tena zanaky ny fifoazana izay tsy miatrika ady eo amin'ny fiaina. Tsy azo lazaina ho tena zanaky ny fifoazana izay tsy miatrika ady eo amin'ny fiainany noho ny finoana an'i Jesosy. Zany hoe tsy ady ara-nofo ka ampiasana basy amatafondro na fahaiza miady amin'ny maha-olombelona, tsy zany. Izay nataon'ny Petera tsaroantsika teo am-panamborana an'i Jesosy dia nampiasa ny traikefa ny Petera rehefa nifanandrana amin'ny fahavalo anambotra an'i Jesosy, dia kinga Petera nanatsoka ny sabatra tao am-posiny ka nikapa ny sofiny maliko na afaka ny sofiny akavanana araka ny jaona toko fa 7:12 tsy zany no atresika eto ry havana. Ady mpinoana ity fanoerana ny fahavalon'ny finoana, fanoerana ny fahavalon'ny filazantsara, fanoerana ireo zay misakasakana sy mitady andrava ny finoana an'i Jesosy sy ny fanompoana azy. Ny fanoerana ny fahavalon'ny fifoazam-panahy koa ankehitriny. Zany ho atrentsika eto ny miaramilan'i Kristy dia hirana mandrakariva handrava amin'ny anaran'i Jesosy manakera avy any Nazareta ny hery sy ny tafoky Satana, ireo fisainana rehetra sy ireo zavatra avo izay atsangany olona hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Ireo ny ravana ka hamabo ny hevitra rehetra mba hanaiky any Kristy isika. Tianina faharoa toko 15. Tao amin'ny testamenta taloha dia misy ny antsoina hoe adin'i Jehova. Saiviny eto zany nilazana ireo ady izay nanirahan'i Jehova ny Israely sy ny arahany taminy anafoka sy andringana ireo gentilisa mba hampitoerana ny Israely amin'ny fanjakany amin'ny tany nampanantinain'i Jehova azy. Tasika ao amin'ny Exodosy toko 7:19 sy ny Samuela voalohany 7:70 sy ny toko 8:17. Ny ady atrentsika mino ankehitriny eo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara, ny ady atrentsika mino ankehitriny amin'ny fizoroana ho vavolombelon'i Jesosy no fahatanterahany zany. Lazain'ny Paoly ao amin'ny Timoty voalohany toko 1:9 fa ady tsara ny finoana izany. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy, miadia ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa amin'izany no ny antsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo amin'ny mason'ny vavolombelona maro. Ady tsara ny finoana no atrentsika ny kendry fandravana sy fanoerana ankisirano ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra ary fampanjakana kosa ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ny fahazavany ny filazantsara teo amin'izao tontolo izao izay raikotraizina tanteraka ankehitriny, ny toe-po sy ny toe-panahy entina miatrika izany ady zany dia ny fananana fahatonina
sy ny fahatsarana rehetra, ny fahatanterahana rehetra, ary indrindra ny fiainana amin'ny fitiavana. Ny fiainana amin'ny fifoazam-panahy no ahitana azy, zany hoe ao amin'izay hiainantsika amin'ny fifoazana dia hangotraka aok'izany ny ady eo amin'ny fiainantsika. Misy ny ady ao anatintsika izany ho fanoerana ny filanofo izay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra, satria isika sy ao amin'ny nofo ao amin'ny fanahy. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina 9:7 dia mazava ho azy fa velona mandrakariva ny ady ao anatintsika ifanoerany nofo izay mitondra ho any amin'ny ota sy ny fahafatesana sy ny fanahy izay nomeny antsika izay mitondra ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Misy ny ady ivelany izay mitranga ao amin'ny tokantrano, mitranga ao amin'ny toeram-piasana, mitranga eo amin'ny fiarahamonina misy antsika noho ny fizoroantsika zanaky ny fifoazana ho vavolombelon'i Jesosy sy ny fahamarinany ary ny fahamasinany eo amin'ny asa izay atao. Ahitana ady, ahitana fanenjehana eo amin'ny fiarahamonina iravana, ny fizoroana amin'ny fahamarinana, ny fizoroana amin'ny fahamasinana, ny fizoroana amin'ny finoana an'i Jesosy. Hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly raha mampatsiaro antsika izany, izay rehetra te ho velona ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Timoty 2:7-12. Zany dia midika fa manapahavalo ny fifoazana, sy fahavalo hafa noho ny fahavalon'ny fiangonana, fa izay fahavalon'ny fiangonana ihany ny fahavalon'ny fifoazana. Martin Luther dia nilaza fa ny fahavalon'ny kristianina dia devoly sy ny nofo ary izao tontolo izao. Devoly izay fahavalo masika mandehandeha tahaka ny liona-merina mitady izay arapany. Hoy ny voalaza amin'ny Petera 2:5-9, ny mpanjakany izao fahamazinana izao ilay fanahy rasy any amin'ny rivotra, hoy ny Efesiana 2:1-2, no mitarika ny nofo sy izao tontolo izao ka mahatongady eo amin'ny fiainantsika. Ny nofo dia tsy inona kory fa ny hizaho ao anatintsika izay sy ny kendry afa-sy ny anohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izao tontolo izao dia ny tontolo izay iainantsika anjakan'ny faharatsiny ankehitriny. Jesosy Tompo dia miteny hoe lasaka tahaka ny varatra, lasaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra an-devoly, araka ny Lioka 2:12. Zany hoe ampirimrimona tanteraka toy ny filasaham-baratra ny fiaviany ka sy andefitra mihitsy amin'izay tratrany fa avy hatrany dia mamono mahafaty. Ankehitriny ravana, ankehitriny dia tonga amin'ny fahafenoany ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:4 sy ny 5:20, dia ilay antsoiny tenin'Andriamanitra hoe ny sain-daliny Satana, ny sain-daliny Satana. Zany no ady atrehisika zanaky ny fifoazana ankehitriny. Ao koa fantatsika zanaky ny fifoazana fa ny fanenjehana izay niatra tao amin'ny fiangonana voalohany tamin'izany fotoana izany dia mbola misy mandraka ankehitriny zany. Enjehina ny zanaky ny fifoazana, enjehiny devoly sy izay azony ampiasaina rehetra, ary ampiasaina avokoa ireo fitaovam-piadiana rehetra ampelantanany. Isan'izany ny fitaovan-tseratsera, isan'izany ny teknôlôjia avo lenta ankehitriny
isan'izany ny vola sy ny arena, isan'izany ny fahafinaretana eto amin'izao tontolo izao. Aoko fantatsika zanaky ny fifoazana fa mbola mitoy ary sesilany ireo ady asesiky satana eo amin'ny fiainatsika, ny fanakorotanana maro samihafa, fanakorotanana ny fiainantsirairay, fanakorotanana ny fiainam-piangonana, fanakorotanana ny fiainam-pifoazana, na ankolaka izany na mivantana izay nitranga tany Simirna fa izay araka ny Apokalipsy 2:9 hatramin'ny 1:10 dia mbola misy sy hiainana ankehitriny ny fampahantrana, ny famonoana ho faty, ny fanelingelenana, ny fanakorotanana amin'ny endrika maro samihafa izay miseho amin'ny fiainan'ny olona mijoro vavolombelony ny finoana an' Jesosy. Tsy izany ihany fa mbola mitoy sy angisahatra eny vao maika mitombo azy, miamafy ny fitaoman-dratsy atao amin'ny satana amin'ny alalan'ny fakapana sy ny mena miravoravo momba ity fiainana ity. Miatrika izany koa isika zanaky ny fifoazana izay niseho tamin'i Jesosy tamin'akany devoly fanahy azy tany anefitra, voalaza ry amin'ny Luka 4:4-9 fa raha sehivina tamin'izany fotoana izany dia nasain'ny satana andohalika teo aminy Jesosy ka nilazahany hoe omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba amin'ny voninainy raha miankoky eto anatrehako ianao, hoy ny devoly, satria natolotra izany hoy satana. Zany ny fakapanany zany dia mbola miseho amin'ny zanaky ny fifoazana ankehitriny. Tao amin'ny tsiangisahatra ny zanaky fifoazana mba hanatevin-daharana ireo zay efa mandohalika aminy, izay ampanantenainy fahefana sy vola rerena dia tena mandohalika aminy tokoa fa Jesosy nanday izany, nolavin'i Jesosy zany ary mianatra izany fandavana izany koa ny zanaky ny fifoazana ka tsy anaiky andohalika amin'ny satana na inona zavatra amin'ny tahanatsika. Tsy izany ihany fa mbola miasa, mbola miseho eny miseho sesilany amin'ny endrika vaovao misy azy ny fampianaran-diso, ireo mpaminany santoko izay mampivily ny finoan'ny zanak'Andriamanitra, ary matetika aza dia ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny zanaky ny fifoazana ihany no misy olona sangany satana ho mpaminany santoko ka mitaka ny maro. Raha sy nitandrana isika na dia ny olona mba fidy aza ho voafitaka hoy Jesosy eo amin'ny Matia 4:4. Raha sika mahita sy miaina ny fiazakazany ny faharatsiny eto amin'izao tontolo izao, ny sy fandriam-pahalemana, ny halatra sy ny finoan'olona, ny herisetra sy ny fanolanana ka mampiororo ny tany mamonina izay misy fiantraikany amin'ny fiainam-piangonana ihany koa. Miezaka mafy satana sy ireo izay manaiky azy ankehitriny hanamarina sy hanapirofo ara-tsoratra masina ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana izay hita fa na dia ny biby aza tsy manao zany fa ho tadiavina ho porofoina ara-tsoratra masina hono ny fahamarinan'izany ary dia ho fehezina amin'ny lalam-panjakana momba ny zon'olombelona mba ho mafioriny izany. Ady atrehisika zanaky ny fifoazana daholo izany, tsy hodiany tsy hita riavana ny rivotra maherin'ny soka amin'ny fanatontoloana ankehitriny izay hita sapa fa tena misy fanimbana sy famonona ny fiainam-pifoazana. Tsy mijery
ny lafiny tsara ny ao aloha eto fa izery ny lafy rasy ny fanatotsoloana amin'ny afesen'ny saindaliny Satanas ka mahatonga ny faharasena sy ny fahavetavetana zay miaraka amin'izany ny fanatotoloana izany ka na dia mitoerana masina tahaka ny tony aza sy sakana intsony ka sahirana ny olon'Andriamanitra maro manoloany izany. Lazaina amintsika amin'ity lahateny ity ry havana fa sy tongatonga ho azy ireny valana retina niteraka fikatona ny fiangonana sy fahazoan'ny zanaky ny fifoazana mamonjy isan-keritaona natrehisika izany. Sy tongatonga ho azy ireny aoka isaina sy andinika ny amin'izantsika sao lay variana ny zavatra hafa amin'ny zavatra tsy mahasoa ny zanaky ny fifoazana ka manamaivana na minia sy mijery ny ady mafana izay hatreny. Eo anatreny zany dia ampasehivina amin'ity lahateny ity ny hoe tsy afa miala intsony fa tena miatrika izany ady amin'ny Satana sy ny firongon'izany sika zanaky ny fifoazana ankehitriny tsy afa miala amin'izany. Ko inona ary ny fomba hoentsika miatrika azy? Ahoana ny fomba azahoantsika miady aminy? Inona ireo fitaovam-piadiana izay nanantsika? Ireto misy hevitra visivisy arotra antsika zanaky ny fifoazana miaino zao lahateny zao. Voalohany, ho fiatrehana sy ho fanoherana ny fahavalon'ny fifoazana na mendrik'inona na mendrik'inona na veza na veza dia hamafisintsika hatrany ny fiombonam-bavaka. Hamafisintsika hatrany ny fiombonam-bavaka. Hoy ny soratra masina, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Izany fiombonam-bavaka izany raha sehivina amin'ny tantara no nampirehitra sy nampahafana ny fifoazam-pananty eto Madagasikara. Ko na inona endrika ny tsy fahatanterahany zany dia lavintsika sy toerintsika zany fa hazontsika ny fiombonam-bavaka fa ao no ahitantsika hery entina miady amin'ny fahavalo. Faharoa, hamafisintsika hatrany, eny hamafisintsika bebe kokoa ny fianarana sy ny fandalinana ny soratra masina, eny sy ny fianarana asiany sy ny fiainoana asiany, fa manoloana ny fahavalo izay efa hatrehitsika dia mila miaina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainansika andavanandro itsika. Iainana amin'ny tenin'Andriamanitra raha tiana ny ananana fandresena. Hoy Paoly apôstôly, tafiavo koa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo fahatra amin'ny fanangoleny devoly. Efesiana 2:1-10. Ao amin'ny 4:4 ka hatramin'ny 4:8. Ao amin'ny Efesiana 2:4 ihany dia tany sainy Paoly apôstôly ao ireo fiadian'Andriamanitra zay hatafiny mino. Sahiviny zany amin'izao lahateny zao fa manoloana ny fahavalo izay hiatrehitsika ankehitriny dia mila misikina fahamarinana, ny fahamarinan'ny Kristy izay natafiny atsika mila iainana ka tena iseho ho to sy ho marina amin'ny atao sy ny fitenitsika ary ny fiainatsika andavanandro itsika zanaky ny fifoazana. Olona azo antoka amin'izay ataony sy amin'izay halehany ary amin'izay alohan'ny vavany. Fiadiana anankiray izay tafiagny rary ny fiarovany tratra fa kiraroy fahavononam-panahy avy amin'ny filazany tsara ny fihavanana ny tongotra ireo tamin'ny finoana ho ampinga ny famonjena ny fiarovan-doha ny
tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary ny vavaha mandrakariva ny fanahy. Mila mitafy ireo sika, mila mitafy ireo sika vao afaka handresy ny fahavalo izay miady amin'sika ankehitriny. Amafisina amin'ny lafin'ny fahatelo, ny fandalinana ireo fampianarany ray aman-drenitsika zanaky ny fifoasana. Teninay ombian'ny hoe aoka mba hisy boky voasoratra ary boky maripototra mirakitra ny fampianarana sarobidy avy amin'ireny ray aman-drenitsika ireny mba holovanysika taranaka faramandimby ankehitriny, mba sy ho vitan'ny teny ambava fotsiny hoe hoy dada na ny hoe hoy mama na ny hoe hoy dada toa, fa tena ho zavatra voarakitra tsara ka iainana eo amin'ny mahazanaky ny fifoasantsika. Saivina amin'izany ravana, tena ho saivina amin'izany ireo toetra tsara nananany fifoasana izay nampianarin'ireo ray aman-drenitsika ireo dia ny fiainam-pibebahana. Saivina izany ny fiainam-pahamasinana, saivina izany ny fiainam-panetretena sy ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy, ary ny zavatra lehibe fiainan'ny fifankatiavana sy ny fifamelan-kely koa. Nda ho iainana izany manoloana izao zava-sarotra hatresika izao. Fa efatra, ilaina ny fiorenana mafy amin'ny finoana, tena fiorenana amin'ny finoana, mba sy ho zavatra ivelambelany fotsiny fa tena fototry ny fiainana ny finoana an' Jesosy. Hoy Paoly, miorena tsara ary aza miova. Kotianao voalohany 10:20. Aza mety ho avilin'ny fampianarana hafahafa ianareo, fa tsara raha mpiorenana amin'ny fahasoavana amin'ny fo, fa sy amihanina izay tsy mahasoa ho an'izay izay mahavatra azy. Hebreo 13:7. Hoy Paoly tamin'ny Timoty zanany, tehirizo izay natolotra anao. Timoty 1:9. Tehirizo izay natolotra anao, izay renao teto amin'ity isa-taona ity, tehirizo zany, iaino zany, fa aza vela hitoetraeto fotsiny, fa iainana amin'ny fiainana andavanandro. Manaraka izany, ho azontsika ny fiainana amin'ny fiononana sy ny fiainam-bavaka, fiainana amin'ny fiononana sy ny fiainam-bavaka. Petr apôstôly dia mananatra antsika hoe mahonona tena miambena fandevoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona merina mitadzay rapany, toero izy ka miorena tsara amin'ny finoany anareo. Petr voalohany 5:9-9. Paoly apôstôly dia mananatra koa hoe ny miaramila miantafoka dia sy mba maningotena amin'ny raharahan'izao fiainana izao, sy maningotena amin'ny raharahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy miaramila. Voalazan'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2:2-4. Ary farany, hazontsika mafy ny fiainam-paharetana. Fiainam-paharetana amin'ny finoana, fiainam-paharetana amin'ny fanompoana. Hoy Jesosy izay maharitra hatramin'ny farany ny vonjena. Tsapa no ny hamafy ny adetreny, fa tsy manam-paharetana ny zanaky ny fifoazana amin'izao fotoana izao. Be dia be ny tsy manam-paharetana.
ka manokatra varavarana ho amin'ny faharesena sahady zany. Ny zanaky ny fifoazana izay mikendry fandresena dia tsy maintsy maharitra manana ny fiainam-paharetana. Misy tantara anankiray izay hamaranako ty lahateny ity. Tantara efa haitsika saingy hamitinako azy. Ny adiny Davida sy Goliata. Haitsika zany. Samuela voalohany 17 no misy ty tantara ity. Haitsika io tantara io. Goliata dia miaramila Filistina, matanjaka, avarazanana, mitafy ny fitaovam-piadiana mahery vaika teny aminy. Davida kosa kely, tsy nahitana afa-sy asa mitady, vato ny teny an-tanany. Ny zanaky ny fifoasana Davida miady amin'ny Goliata. Izao Goliata tsy naharesiny Davida. Fa tamin'ny anaran'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny miaramila ny Israely, nanatona ny Davida ny Goliata, ka ny sabatra teny an-tanany ihany nanapaha ny lohany zany miaramila avarazanana izany, izay nitsangana ho fahavalo miaramila ny Israely. Toky azo antoka ny fitaovam-piadiana natafiny Jesosy ianao ry zanaky ny fifoazana. Raha mbola ao amin'ny Jesosy itsika, raha mbola miazona ny finoana an' Jesosy, na inona adetrentsika amin'ny fiainansika andavanandro, na ao anatintsika, na ao an-tokantranontsika, toeram-piasanatsika, fiarahamonina misy ansika, na inona fikendren'ny fahavalo ny zanaky ny fifoazana, raha mbola miazona ny Jesosy avy any Nazareta iantsika, andresy fa sy ho resy. Eny, manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiasika hoy Paoly, Romanina 7:7. Noho zany ny tanjona dia ny anagnasika fandresena. Lazainao mpandresy sika ravana, lazainao mpandresy sika raha miazona hatramin'ny farany ny finoana an' Jesosy ny fanompoana azy. Mpandresy zany. Resy ireo mitsokan-daharana, resy ireo manaiky ny fitakisatana, fa izay maharitra hatramin'ny farany mpandresy. Mandresy sika raha tena mitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga maro ny olombozena, vosotra eo am-pelatanan'ny fahavalo ny ondrin'Andriamanitra, ka tafaverina ao ambala ny ondrin'Andriamanitra indray. Mpandresy isika amin'izany. Eny, ny tena fahatanteran'ny fandresena ny andovasika ny fiainana mandrakizay. Agny no lova ho an'ny mpandresy. Zanaky ny fifoazana miatrika ady amin'izao fotoana izao. Mpandresy fa sy ho resy noho ny amin'ny Jesosy Tompo. Man'Andriamanitra ny voninahitra izay azo tamin'ny taloha indrindra ary ho azo mandrakizay. Amen. Vavakisika. Saotranao Jesosy no nampaherezanao anay tamin'ny teninao. Fa zavatra iainanay ankehitriny zany ambaranao amin'izany. Miady zay Jesosy, mangataka fandresena avy aminao, mangataka ny mba hitafianao ny fiadianao rehetra izay heverinay ho tsinitsinina kanefa izany mifototry ny fandresenay, mba ho miaramila mpandresy manoloana ny fahasarotana ankehitriny zahay, ary mangataka aminao azony ho anao mandrakizay ny zanaky ny fifoasana ho mpandresy tahaka anao koa, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.